Salama daholo e. Arona zany dia ifanakalo hevitra aminareo amin'ny lafiny géopolitique, géostratégie, politique internationale. Nefa fantatsika moa zany fa be dia be ny tsy tonga sana amin'ilay izy fa ny mampahantra velona Madagasikara mampitrongo vahoamana ny 2.9 sanjaton'ny gasy tepolo tapitrisa dia tsisy afa-tsy ny abadon'ny mpitondra. Mety azo ekena hoe ny abadon'ny gasy fa le mpitondra mihitsy ny mpitondra gasy bady loatra sy venera loatra. Zavatra tsisy dikany no anehoako an'izay zavatra zany. Tsisy dikany mihitsy hoe anao politika an'izao hoe anao sonia araka amin'ny Koreany, anao sonia an'izao mpampantso vola. Tsisy dikany zany satria tsika manan-karena dia manan-karena tanteraka. Ary mbola misy olona koa raha volony firenena hafa anampy antsika hiala amin'ny zavatra izay fa ny avendrarany mpitondra sy ny fitiavan-tena ny mpitondra zay no mahafaty antsika. Ohatra ny Qatar dia fantatsika fa firenena tena kely dia kely tena kely manina moa Qatar miroborobo be gagany io le ratany fa ny Qatar vola zero ny fanoson'ny Qatar. Tsika gasy nefany dia tsy ampy hery taona akory dia mitovy amin'ny nivaon'ny Qatar io raha ohatra ka misy saina kely fotsiny ny mpitondra. Tsy mila intelligence be, tsy mila fahaizana fa tokony tonga saina fotsiny dia zay. Fa tsika na afaka hery taona dia mitovy amin'ny Qatar tsika. Inona moa mampatanjaka be ny Qatar? Mampatanjaka be ny Qatar satria izy manana pétrole, manana gazy. Zay mampatanjaka be azy. Fa ny mahasamy hafa ny Qatar amin'ny Madagasikara dia zao, ny Qatar dia tsy manana teknôlôjia izy trandrahana ny gazy ny pétrole fa miteny izy amin'izay firenena matanjaka any hoe nareo manana le fahaiza-manao, le savoir faire dia trandraho reto pétrole na reto sy gazy na reto dia karamaina nareo. Zay ny Qatar kely io. Madagasikara midadasika be io tsy zay ny Madagasikara fa hoe trandraho daholo reo eo areny rehetra eo dia mametraha kely amin'ny mpitondra, mametraha kely any tsy hitatsika zany ohatra tamin'ny resaka Romivos iny mazava be mihitsy fa hoe mandalo ato misy panera dia mpitondra zany mahazo vola kely amin'ny Genfield dia avelo Genfield hitrandraka ny arena rehetrarehetra zay misy Madagasikara trandrahany fa mahazo vola kely fotsiny ny mpitondra amin'ny Genfield. Dia mitovy ohatry zany daholo na Ambatovy, Cobalt sy rehetra dia trandrahan'ny olona tolotolo. Ny Fasimainty trandrahany sinoa, ny anina tsy haiko cuisse tsy haiko tsony zany trandrahan'ny olona dao satria bado ny mpitondra malagasy, bado sy vendra. Qatar tsy bado. Dia raha jerentsika zany io développement ny Qatar io dia tena tokony hitovy amin'ny Qatar tsika satria inona ny antony? Satria tsika manana ile pasy. Manana ny ile pasy tsika. Ile pasy dia inona moa zany ao anatin'ny Juan de Nova, le Gloriosa, Europa, Bassas Indien, Makatsimakaro tsy raha tsika sady tsy fantatsika fa ny zavatra tokony fantatsika dia ny ile pasy dia manana ny 12 milliards tsy millions 12 milliards de barils de pétrole. 12 milliards de barils de pétrole. Io nositsika io atsika. Dia mbola misy 3 à 4 milliards de mètres cubes de gaz. 3 à 4 milliards de mètres cubes de gaz. Mbola mihoatra ny Qatar zany ny fananana Madagasikara amin'ny ile pasy io. Dia inona ny tsakatsika an'izy io? Atsika io misy résolution iraisam-pirenena ny Nations Unies hoe mametraka hoe anareo ty nosy ty fa live fa misorasa io firenena mikamana amin'ny teny io anareo
Fina tsaka gasy an'io. Amin'ny tena hoe vendratay de za ndray nenjena sopapaneto fa ina tsaka gasy an'io, ina tsaka gasy an'io. Satria matahotra le tombotsoa kely amin'ny frantsay. Yan rajoelina zeste le atsika ni rapassé ni tsy nikotsolo hatramizao, tsy nikotsolo le ry lozana mandeha ry amin'ny miami maniamaniny ry mandeha ry satria le taratasy kely 8 cm nomeny la France iny ambony be kokoa amin'ny ry. Là izy fa fitiavatany razana ho ny ranoko ny aminazy nefa ny taratasy kely 8 cm iny tsetserany eo satria nomena anazy misy tambiny iny. Misy tambiny iny. De le fitiavatena kely zany manana ny 8 cm iny de fianakaviako mianatra ny an-dafy ny zanako. De ny zanako ny vady koa manao shopping mipetraka any an-dafy manana village zay de iny 8 cm iny no anarina fananana be ampandrosan'ny firenena. Ampandrosan'ny firenena 30 millions. Aleo ny andro Joël ny 30 millions gasy no san mantra fa tiranovana. Tonga vomana farany am'izao tontolo zao aleo ny mangataka. Vao tonga tao Genève izy vao maly mandeha mangataka ame fanampiny zay mijaly zay satria le 8 cm no ambony lavitra amin'ny andro Joël no ny gasy 30 millions. Fa de miaraka vendranao koa ny manoa anazy ireo ady tsisy fakahitana no amin'ny ACC ny ady tsy fakahitana amin'ny CENI ady tsy fakahitana ny amin'ny fokotany tsetritrany miaro ny andro Joël. Ina ny anterovana ny andro Joël ny abatony tsy andro Joël ina moa zany manana 8 cm izy. Ina moa zany ho anazy manokana iny manana trano France izy raha misy walaoala de tsokany France izy de zay. Ina moa nanamboarany téléphérique anamboarany radio téléphérique satria la France amin'ny tena anamboara téléphérique na ilainy gasy io na mitrongo homana ny gasy la bidonville na ambany eo amboariny satria la France manobe ko azy. Satria frantsay izy de manaraka satria Nicolas entreprise française io ny Poma entreprise française manao an'io ary ny gestion io mbola entreprise française koa. De tsy manday satria le 8 cm zany ambony lavitra no hoe raha ohatra ka lalina an'io irepasse io de jereo ny ina moa zany ny fivoarany ny ina moa zany ny Qatar. Ohatr'izao tsika raha ohatra ka miexploiter ny pétrole sy gaz io ohatra ny Qatar ohatr'izao. Gas averiko izy teo il est passe 12 milliards 12 milliards de barils de pétrole, 3 à 5 milliards de mètres cubes de gaz. Io nosy io. Miaramila frantsay folo, sarombe folo miaro an'io zao. De miaramila gasy ina moa zany firy anarivo maro atapitrisa. Fa izy tsy bakany satria zay. De nefa zao misy miteny hoe tany misy miteny hoe akalona tsika ve de ady amin'ny la France zao tsika ve de zao dany tsika zao misy resaka ohatran'izany hoe arahirana zany la France zao fa ny firenena hafa ohatran'ny aiza mosy teo misy présence ny Wagner zay mercenaire russe amin'ny pays karazana zamabe Madagascar anatiny efa eto ny Russia amreto iana reto de ho amreto ina moa zany Guinée-Bissau ohatra hoe Mali Burkina Faso Tchad Niger Gabon zay niala tamin'ny la France nitady fahaleovatena sy de hoe niala tamin'ny la France moa mitady fahaleovatena satria tsika mbola colonie la France am'izao fotoana zao mitady fahaleovatena reo tsy afaka mihoatra koa reo raha tsy nanana ny Russie manampy anazy. Ny Russie manampy anazy reo de tafahala somatsara zareo. Inona moa ny ijalonan'ny la France aty hoe opération Sarval ino karaha antsaina daholo hoe Barkhane Serval makatsy makarova hoe miady amin'ny terrorisme nataon'ny la France amin'ity désert Sahel aty miady amin'ny terrorisme. Satria Boko Haram manahirana be Boko Haram de andefa ny frantsay maramila amina 4000 amin'ity.
nefa zavatra tsotra miexploiter ny ino moa zany ny areva ny entreprise igny mitrandraka uranium ny amity pétrole koa amin'iny de zay mahatonga la France ino moa zany mitazona ny faritra iny ohatrany koa i Gabon dictateur be tao i Mohamed Bongo sa Ali Bongo le farany teo de satria ireo fianakaviandreo miaraka mipetrapetra amina France de manakarena be manana appartement firy na France Ali Bongo sy Omar Bongo fa ny maramila ny teny tany hoe ampy eky zay ampy ny lisanzia lisa manao dictature poretiny vahoaka Gabonais mahantra ny vahoaka Gabonais iry zalahy ny afa famille Omar Bongo de mbola volovany zandriny mangala bato ohatrany Madagascar io manao répression manaporitra ny nina moa zany ny vahoaka aminy zay mahantra velona satria Total na Elf compagnie pétrolière française s'installer ao de ireo mpitondro reo zany ino moa zany mipetrapetra amina France de le vahoaka mahantra fa saingy tany Gabon de malamila miteny non ampy zay miteny roapolo taona telopolo taona reo teo ino moa zany mandroaka ny ino moa zany ny fanrehetrehitra manana appartement firy reo na la France volamina milliard na la France de le vahoaka mahantra satria nareo mifakazo amina France zay tsy kao Madagascar de reto zany afaka vatsilatsira zany nandroakany la France ny Mali Burkina Faso Niger Tchad de iza koa de tao koa Gabon satria nisy fanohanana nataon'ny Russie hoe raha ohatra ka tia leo teny nareo de zay afaka manampy anareo de ny zavatra ny tranga asa raha mba enonareo tamin'ny vaovao tamin'ny maly tamin'ny fankalazana ny firenena Rosiana de tena nametraka mihitsy ny ambassadeur ny Russie hoe raha ilainareo de zay afaka manafaka anareo afaka manampy anareo hitaky ny le pasa aiza tsony nisy an'izany firenena matanjaka ohatrany Russie nilazany zany hoe anampy anareo zay zany hoe ny olona avy any ivelany ray no sahirana ino firenena ny fanana Madagascar ino ngely izy ho andretsina eny Fanohanan'ny Madagasikara amin'ny fitakinan'ny Ilzepa sy Russie, ho ny ambassadeur Rosiana miasa sy moa eto Madagasikara androany nandritra ny lahadiny tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena Rosiana izay antsoina hoe journée de la Russie na andron'ny Rosia teny androbe androany. Mafiorina ny fifandraisan'ny Madagasikara sy ny Repoblika Federala ny Rosia ho izy ary nambarany ahafahavonina anohanan'ny Madagasikara amin'ny fampivoarana ny Madagasikara amin'ny lafiny ekonomika kokoa izy ireo. Leonard Andriambalany, Ezeka Efara. Voninalohana ny Madagasikara amin'ny lafiny fampivoarana ekonomika sy arabatra ny Federasion'ny Rosia ho ny ambassadeur ny Rosia miasa eto Madagasikara androany miaraka miasa Madagasikara sy Rosia ary mbola mitohy ihany koa ny fanohanana ny Madagasikara amin'ny alalan'ireo fanampiana omeny indrindra ny ao amin'ny lafiny mahaolona ho ny ambassadeur ny Rosia. En même temps, la Russie continue d'apporter à Madagascar une aide humanitaire systématique pour qu'il puisse résoudre ses problèmes intérieurs. C'est pas tout à fait correct de dire que après les sommets russo-africains, rien n'a été fait parce que il y a de grands projets en discussion et les autres qui sont en train d'être mis en œuvre. Pourtant, il y a de très bonnes coopérations en ce qui concerne le développement de nos liens humanitaires. Nandritra ny fankalazana ny andron'ny Rosia ity ihany koa no nanamafisana ambassadeur-ny Rosia fa mafiorina ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Rosia izay efa naharitra tao anatin'ny 20 taona mahery. Mbola mitohy ho izy ny fiaraha-miasan'ny Rosia sy Madagasikara na dia eo aza ny olana ara-politika misy eto amin'izao tontolo izao. Eo amin'ny lafiny fampianarana ohatra dia napetraka teny anivon'ny Université Antananarivo ny fobe fampianarana teny Rosiana ho an'ny daholobe. Nahatratra 400 ihany koa ireo mpianatra nahazo vasim-pianarana ho an'ny Rosia. Mitohy ihany koa ny fifanankalozana ara-tsientifika eo amin'ny sehatry ny fanatanjahanteny ary ampitomboana ihany koa ny fifandraisana ara-barotra.
discours, nous avons confirmé et réitéré de bonnes relations qui existent entre la Russie et Madagascar. Et en fait, aujourd'hui, vu le contexte difficile international, la Russie et Madagascar restent ensemble. Malgré de fortes pressions venant des pays occidentaux, Madagascar garde sa position équilibrée, y compris sur le conflit ukrainien et en ce qui concerne le développement des relations avec la Russie. Nanambadiany koa ankoatra izay ny ambasadôny Rosia fa voniny Rosia anoana Madagasikara midingana tao hitakina ny Élysée Pars vonina anoany Rosia raha hitondra ny raharaha eo amin'ny siège resampirenen'ny Madagasikara eny fa na eo anivo ny firenena mikambana azy saingy tsy maintsy miainga amin'ny Malagasy daholo ny fizany. Pour sa part, la Russie continue de soutenir Madagascar dans ce droit légitime de restituer sa souveraineté sur les îles éparses. La Russie ne peut pas être plus intéressée que Madagascar en ce qui concerne la restitution des îles éparses. Zay mazava tsara ny teniny zay hoe tsy anjaran'ny Russie vonina ny Russie zany anampy Madagasikara amin'ny fitakina ny île éparses fa Russie kosa izy tsy afaka hitaky ino moa zany amin'ny toerany Madagasikara tsy ino moa zany ino moa zany tsy intéressé kokoa noho ny gasa fitakina ny île éparses Russie fa zany zany efa mametraky manao antsoavo le firenena ino moa zany matanjaka anampy Madagasikara aka le île éparses zay ilany Madagasikara voniny zany tenenena apabe maso La Russe consiste à soutenir toutes les initiatives et des projets venant de Madagascar. Jerevonareo zany ve tsy efa mamenatra ve zany ny firenena afrikana sasany efa nitady faleovaterana izy nampino Russie izy de afaka naleo teny izy tsy fakona amin'ny lafrance tsy tsefany lafrance tsony ny Mali Burkina Faso, Niger, Tchad, rehetrarehetra eo. Fa Madagasikara de modina lozana manao Miami, Bitsaritsy inona daholo inona zavatra atao ary satria tsy te hieritseritra hoe île éparses iny ka pétrole feno hoe de le tombotsoa kely le 8 cm iny no tsy kitihana an'io nefa de firenena matanjaka zao le firenena ndray ve ny Rosiana ndray ve ny sahirana hoe zay anampy anareo voniny zay manao déclaration mihitsy izy hoe manao déclaration mihitsy hoe allô andao fa ampinay nareo de incroyable tena incroyable le avelana ny ina moa zany gasy ny fotona de walawala amin'ny ina moa zany aiza mozy teo io zao présidence russe io misy Madagasikara misy io de raha rajoelona tsy hetsika mihitsy amin'io satria atahorany solona France 8 cm iny raha mihetsika amin'io izy nefa de tombotsoany malagasy 30 tapitrisa zereo ny ino zany fivoatran'ny Qatar mitovy amin'io Qatar io tsika anatin'ny herintaona roa taona fotsiny raha takitsika zay île atsika itsika tsy tsy androbana anafika olona nina fa ty fotsiny anay io ary ny amikaminy efa tena anareo ny Rusiana vonina nampy ino Madagasikara amin'ny resaka dossier fa tsisy guerre fa lozany mitokana Miami any Thomas omaly ty zavatra ty resaka nataon'ny Rusiana ty omaly de tsy amin'andro rajoely io fa lozana kartamatana azy ny bezestana ACC CNI makatsy makaro tsika amboaritsika alohan'ny 20 juillet sososo vendra loatra bady loatra ny mpitondra Madagasikara de tena tsy hita zay anaovana azy fa de zay avelana an'izay fanananao ve io tsy miady amin'izany amin'itsy anao fa fanananao io de mangataka fotsiny anao mangataka ahoana manao raha nangataka tsy mangataka korangery anao satria anao io de resaka taratasy de alainao raha misy ny fanjevony zay natahoran'ny Madagasikara foana hatramin'izay Rosia vonina
Vony zareo anampy atsika nefa daholo de misy pétrole amina milliards de baril ao misy ina moa zany gaz amina milliards de baril fa nina moa zany le o centimètre kely le zanako mianatra any France le zanako vadiko any manana trano any manao business manondrana volamena manondrana makia manondrana bois de rose de ampy anazy tsy mieritreritra mihitsy hoe le firenena tena mijaly le vahoaka mitrosina mitrongo vomana mahantra gasy nefa manana pétrole amina milliards de baril zay le izy